Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminarabantsika lefako malalatra trety alakamisy fa 20 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny epistily ho an'ny Romanina toko favalo. Romanina toko favalo andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny favalo amby telopolo. Romanina toko favalo andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny andininy favalo amby telopolo vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no mpangany olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka nitoetra amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifono ao antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa misary sa fitanjahana sa loza sa sabatra araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namononanay mandrakariva, toy ny finoana no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoka aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na any ambony na any ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Revako andinitsoatra masina tsy dia vahiny loatra amintsika matetika ity Romanina toko favalo ity fa zary mahazary antsika indrindra. Romanina toko valo dia efa nakana aloha hevitry ny sinoda moa tamin'izany fotoana izany, efa nisy sinoda lehibe izany ato anatin'ny Romanina toko favalo ary manazava lava momba ny fotompona kristianina ny Romanina toko favalo. Fa ny tapany farany amin'ity alohan'ny hazavantsika ny Romanina toko favalo ity mofinaina ity dia ny tapany farany amin'ny Romanina toko favalo andininy favito amby telopolo ka hatramin'ny andininy faha sivy amby telopolo dia misy fehezanteny izay mampiady hevitra ny maro. Fehezantenin'i Paoly io manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika manao lalan-tenantsika andininy fahavalo amby telopolo marimarina koa fa matoky ao na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanampiahana na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy na ny ambony na ny ambany. Ina daholo no tian'i Paoly tenena amin'izany voambolana toa tsy mahazatra izany na ny ambony na ny ambany na ny zavatra ho avy na ny hery. Betsaka ilay voambolana izay toa ny sarotra hazavaina. Ireo mpivoafo ho an'ny epistily ho an'ny Romanina dia resy lahatra fa voambolana gnostika ireto ampiasain'i Paoly ireto ary ilazana fa izay mahatonga ny hoe betsaka ao anatin'ny epistily ho an'ny Romanina ny fampianaram-pinoana ary matanjaka dia matanjaka ny fampianaram-pinoan'i Paoly ao anatin'ny Romanina satria tsinjon'i Paoly ho manangasanga ao anatin'ny fiangonana ny fampianaran-diso ny antsoiny hoe gnostisisme. Marina loatra fa ho an'ireo izay ataontsika hoe mpandinika ny tantaram-piangonana, ny tantaram-pivavahana na ny tantaran'ny fotom-pinoana dia resy lahatra fa aty amin'ny taonjato faharoa izany hoe efa 100 taona mahery aty aoriana ny taratasy ho an'ny Romanina vao tena nipoitra ny iganjoana hoe fampianarana gnostisisme. Saingy marimarina kokoa na dia aty amin'ny taonjato faharoa raha vao tena natanjaka be miparitaka be ny antsoina hoe gnostisisme dia efa aloha lavitra n'izany mihitsy alohan'ny Kristy mihitsy ary dia efa nanomboka nipoitra ity fampianarana antsoina hoe gnostisisme ity izay raha tsorina dia karazan-drazana fampifangaroana fivavahana, fampifangaroana finoana. Misy ny finoana ataontsika hoe jiosy ao anatiny, misy ny finoana nalaina tamin'ny finoana persa, misy nalaina tamin'ny
filôzofia grika ary ateorina moa dia somary nitsofoka koa ny fahalalana kristiana aty amin'ny taonjato faharoa araka ny voalazantsika teo. Manazava zany tsika satria lay tsy azo ny dikany inona moa zany teneniny zany hoe na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na ny zavatra ho avy na ny hery na ny ambony na nambany ina dao zany rehetrany de tena ireo mpivoafy ny akabeazan'ny mpivoafy romanina hoe voambolana gnostika io zay nentin'ny Paoly nanoerana nentin'ny Paoly nitoro filazany tsara tamin'ny ireo zay totsika hoe gnostika nanarangarana ataontsika hoe koa hoe fandrosoana miandalany gnostisisme. Tsara manamarika vetivety ino moa zany hoe gnostisisme tamin'ny andron'ny aty amin'ny taonjato voalohany moa tamin'ny fivavahana kristianina dia indrindra aty amin'ny ataontsika hoe taonjato fahaefatra de be ny karazana fampianarana diso momba ny Jesoa zany hoe misy zany fampianarana maro momba ny hoe Jesosy ve tena zanak'Andriamanitra, Jesosy tsy tena zanak'Andriamanitra, Jesosy olona miteny Jesosy zanaka natsangan'Andriamanitra maro isan-karazany ka mba amin'ny fotoana sasany mety misy ihany ny ianarantsika andreny karazam-pampianarana diso zay mandraka ankehitriny mbola misy tavela misy ny antsoina hoe ebionisme, gnostisisme, docetisme, modalisme, dobsianisme, arianisme, inona koa re apolianiarisme, nestorianisme, isan-karazany be de be sabelianisme, betsaka reo karazam-pampianarana zay filôzofia ny akabeazany. Ny gnostisisme moa dia zay akatsika lesona vetivety eto ny hoe nitoerin'ny Paoly zany dia na dia ataontsika mbola tsy namiratra tahak'izay mbola tsy mipoitra tahak'izay firoborobo aty ambadiky ny taonjato faharoa akory dia fampianarana zay fanakambanana fandraisana taminy ataontsika hoe ny filôzofian'ny Platon. Filôzofian'ny Platon moa dia ny hoe ny fototra dia ny hoe ny matière dia ratsy fa ny fanahy tsara. Zany hoe tamin'ny Platon dia ny zavatra hita maso ny matière zany dia ratsy simba fa ny fanahy zay mahatonga ny hoe idéaliste ny voin'ny idéalisme na ny idéaliste zany i Platon. Ary hitantsika nanako tamin'ireo na dia amin'ireo manodididina ny soratra masina de indraindray ahitantsika an'izany hoe ny nofo de ratsy satria oharina amin'ilay hoe matière fa ny fanahy kosa dia tsara. Hitantsika amin'ny lafiky ny ataontsika hoe tontolo nanodidina ny testamenta vaovao zany. Fa rehefa alantsika izay karazan-drazana ataontsika hoe fanazavana vitsivitsy ihany mikasika ny andininy soratra masina dia inona moa no ambaran'ny Paoly ary raha ohatra ka manohitra karazam-pampianarana diso izy raha mampiorona ny finoantsika izy raha te hanamafy orona ny finoantsika Paoly amin'ny ty romanina toko fahavalo ty de inona no fampiorenana izay asehon'ny Paoly ka tiatsika ka tian'ny Paoly iorenantsika mafy tian'ny Paoly itoerantsika mafy. Mazava tsara ny tenin'ny apôstôly Paoly dia lay andininy malaza manao hoe inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany raha Andriamanitra ny momba antsika iza no atolotra antsika. Le afako sarobidy ity andininy soatra masina ity mazava ho azy fa ny soatra masina moa sarobidy avokoa fa mazava tsara ny teny manao hoe iza koa moa ny ampiangan'ny olom-boafidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy. Raha toa ka mijery tsara ity soratra Paoly ity tsika zany de zao Jesoa lay nisolo heloka antsika. Jesoa lay nisolo heloka antsika ary Jesoa nirahin'Andriamanitra ety ambonin'ny tany mba hamonjy antsika zay no antsoiny hoe fahasoavana. Tsy niankina tamintsika olombelona mihitsy ny fahatanterahany planin'Andriamanitra fa niankina tamin'Andriamanitra nomeny antsika maimaim-poana ny zavatra rehetra. Zany hoe Andriamanitra no nanolotra ny zanany ho fatotra amin'ny hazofijaliana ho antsika. Tsy niankina tamin'iza ny fahatanterahany famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa. Andriamanitra tsy misy olo metraka fanontaniana hoe raha tsy teo zany Jodasy dia tsy maty Jesoa. Raha tsy teo zany Pilato de tsy maty Jesoa.
tsy izay mihitsy. Raha izay dia niankina tamin'ny olombelona ilay asan'Andriamanitra. Raha ohatra ka hoe niankina tamin'ny Pilato vao tanteraka ny famonjena, de izao tsy diso zany Pilato. Raha ohatra ka niankina tamin'ny Jodasy ny fahatanterahany famonjena, de tsy diso zany Jodasy. Satria tamin'izay fotoana izay zany Jodasy dia nomanina mba hamadika an' Jesosy. Ka tsy izay mihitsy, tsy nomanina ny Jodasy mba hamadika an' Jesosy. Raha nomanin'Andriamanitra Jodasy hamadika an' Jesosy, de am'izay fotoana izay tsy diso zany Jodasy. Tsy meloko Jodasy. Raha ohatra ka nomanin'Andriamanitra Pilato amin'ny fahatanterahana ny fanomboana an' Jesosy miazo fizina, de zao am'izay fotoana izay dia niankina tamin'ny Pilato zany ny fahatanterahany famonjena. De tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Lasa niankina tamin'ny olombelona zany lay famonjena, fa tsy niankina tamin'iza mihitsy ny famonjena, fa niankina tamin'Andriamanitra rery ihany, zany hoe tena nomen'Andriamanitra ny zanany malalany ary niankina tamin'izy ny rery ihany. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny tamin'ny Pilato manao hoe io angety tsy nomenanao le fahefany, matoa eto de izao nomenanao zany, fa tsy avy aminao mihitsy, tsy niankina taminao mihitsy. Raha niankina taminao dia niankina taminao zany ny famonjena an'izao tontolo zao, fa tsy niankina taminao mihitsy. Mazava be ny tenin'ny Paoly, ny tenin'ny Petera. Reka antsika mamaky ny Petera voalohany, ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany, dia mazava be ny tenin'ny Petera ao amin'io andininy zay eto ambany masy zay ndevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy zany afatry Petera. Fa ny son'i Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao zany de efa fantatra fa Jesosy no hamonjy antsika. Mazava io fa ny rason'i Kristy, mazava moa zany andininy fahavalo ambin'ny folo, tsy fantarareo fa zavatra tsy mety ho simba tahaka ny volamena na ny volafotsy ny namonjena anareo, fa tamin'ny rason'i Kristy fa tamin'ny rason'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ny dikan'izany fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao de efa voaomana ny hamonjy antsika Jesosy. Hoy ny asan'ny apôstôly manao hoe fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Ponty Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'Israely rehetra hanohitra ny mpanomponao masina de Jesosy zay nosoranao mba hanao zay notendren'ny tanana aman-tsainao rahateo atao, mba hanao zay notendren'ny tananao aman-tsainao rahateo atao. Iza no anatanteraka izay planin'Andriamanitra zay raha tsorina? Iza no anatanteraka ny planin'Andriamanitra? Zay le dikan'le teny hoe mba hanao zay notendren'ny tananao aman-tsainao rahateo atao, mantsy ny tompo zany. Iza no anao an'izany? De teneniny io manao hoe Herôda sy Ponty Pilato, asan'ny apôstôly toko fahaefatra andininy fafito amby roapolo. Ny dikan'izany de izao tsika manao hoe ny fahafatesan'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana, ireo zay rehetra nanodidina zany fahafatesan'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana zany de fiasana ihany. Dia ataontsika hoe fiasana ihany izy. Andriamanitra nanolotra ny zanany tao amin'ny hazo fijaliana. Fa tsy hoe fiasana tsy meloko akory ireo olona ireo, tsy zay loatra. Fa fiasana zay nanana safidy mazava izy. Nanana safidy izy, fa saingy zao ny planin'Andriamanitra dia efa hatrany am-boalohany dia ho fato amin'ny hazo fijaliana ny zanany mba hamonjy antsika. Tsy niankina tamin'izy io. Ny fahatanterahany famonjena antsika de niankina madiodio tamin'Andriamanitra rery ihany. Fa ny faharoa de izao, ny tenintsika eto manao hoe hamonjena antsika. Iza moa lay isika? Misy fampianarana antsoina hoe universalisme. Ny antsoina hoe universalisme zay ilazana an'ireo ataontsika hoe universalista, zay milaza hoe ny olona rehetra dia voavonjy avokoa.
Ny olona rehetra de voavonjy avokoa satria maty tao amin'ny hazo fijaliany Kristy. Misy hirany Michel Polnareff angamba izy iny le hoe hono raha tous au paradis, zany hoe tsika rehetra dia andeha ho any an-danitra avokoa. Dia misy fotoana mieritreritra an'izay ny olona. Zany hoe misy olona mieritreritra mihitsy, misy fampianarana mivoy manao hoe ka Andriamanitra nge fitiavany Paoly efa miteny hoe hamonjy antsika rehetra tsy hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka maim-poana koa fa ny zavatra rehetra izay natolony zanany lahy ka natolony hamonjy antsika rehetra izy. Io isika rehetra io de izao tontolo zao mihitsy ho any an-danitra daholo isika rehetra. Zay no antsoina hoe fampianarana universalisme, hoe efa maty Jesoa, efa vita ny famonjena, efa afaka ny fahotan'ny olona rehetra ho any an-danitra daholo tsika rehetra. Zay no antsoina hoe fampianarana universalisme. Zay BDP mino an'izany ankehitriny. Izay le ataony hoe isika, fa tsy zay loatra ny isika amin'ny Paoly. Ny isika ny Paoly de zao tsy izay rehetra, tsy izay rehetra hoe izao tontolo zao ny olombelona rehetra no sitrapon'Andriamanitra fa zao la isika ny Paoly de zao lay vao antso. La isika ny Paoly de zao izay nantsony koa hitantsika amin'ny andininy fahatelopolo, ary zay nitendreny no nantsony koa, ary zay nantsony no nohamarininy koa, ary zay nohamariny no nomeny voninahitra koa. Zay la isika ny Paoly. Ny isika tiany Paoly resahany de zao ireo zay nantsony ny tompo, ireo tsy hoe manilika akory ny tompo sanatria ny vava, fa ireo zay nanoina ny antso ny tompo tamin'ny finoana, ireo zay nanapa-kevitra nanoina ny antso ny tompo tamin'ny valy ny fahasoavan'ny tompo, ireo zay nandray ny fahasoavan'ny tompo, ireo zay nanolo-tanana ka nandray nandray ny fanomezana nomen'Andriamanitra de ny famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesoa. Zay la isika. Afaka malala eto amin'ny Tiramana toka valo ty ary de mampiorina ny finoantsika Paoly. Mampiorina ny finoantsika tsy ary fa isika lay ao anatin'ny isika n'Andriamanitra. Lay isika n'Andriamanitra de zao enao tian'Andriamanitra, enao novonjeny Jesoa, enao navelan'Andriamanitra eloka, ary tsy niankina taminao io fa niankina tamin'Andriamanitra irery ihany. Tsy niankina tamin'ny sitrapon'olombelona fa niankina tamin'Andriamanitra irery ihany. Zay le fitiavan'Andriamanitra no. Fa ny asehon'ny Paoly faharoa itsika manao hoe zava-dehibe asehon'ny Paoly de ny hoe tiantsika Andriamanitra, tiantsika de nomeny antsika ny zanany, ary namonjy antsika ny zanany. Fa ny faharoa de zao Paoly manao hoe tsy misy manameloka ny olom-boafidy fidin'Andriamanitra. Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesoa dia Jesoa misolo vavantsika, tsy hoe nanadio antsika fotsiny izy, fa izao misolo vavantsika mihitsy izy. Lay antsoina hoe devoly dia mepanga, tsy manao afa-tsy mepanga ny olombelona, mepanga ny mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny nataony tamin'ny Joba, mepanga ny mpanompon'Andriamanitra. Tsika de maka teo nefa ny teny manao hoe devoly ve mahafantatra ny ao an-tsain'ny olona ny valinotsika? Tsia, tsy mahafantatra ny ao an-tsain'ny olona rehetra akory ny devoly. Tsy zany mihitsy. Ny devoly dia zavaboary nohariana tahaka ny olombelona rehetra. Zavaboary nohariana tahaka ny olombelona rehetra izy, tahaka ny anjely, tahaka ny zavaboary rehetra. Marina fa fanahy izy, marina fa anjely natao hipetraka tany an-danitra izy talohan'ny nahalavony. No zany dia satria nohariana izy, satria voary izy, de tsy mety ho Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra tsy nohariana akory hitantsika ao anatin'ny fanekem-pinoana Nikeanina sy ireo konsily maro samihafa lehibe natao talohan'ny taonjato fahafito, dia saika miresaka ny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra, ka Andriamanitra dia tsy nisy pahary. Izay zavatra nohariana de tsy mety ho Andriamanitra mihitsy. Ny vola tsy mety ho Andriamanitra, ny olona tsy mety ho Andriamanitra, ny hazo tsy mety ho Andriamanitra, ny biby tsy mety ho Andriamanitra, ny anjely koa tsy mety ho Andriamanitra satria voahary izy. Zay mahatonga antsika miteo anatin'ny fanekem-pinoana Nikeanina manao hoe teraky ny ray talohan'izao rehetra zao. Jesoa io teraky ny ray talohan'izao rehetra zao. Zay maha-Andriamanitra azy. Nateraka fa tsy natao. Zany hoe nateraka fa tsy nohariana. Raha ny zanak'Andriamanitra nohariana de tsy Andriamanitra izy zany, satria tsy avy amin'Andriamanitra.
fa ivelan'Andriamanitra zay manoharina azy fa satria avy amin'Andriamanitra izy fa ny ekipinotsika io dia Andriamanitra izy zany dia Satana de tsy Andriamanitra ary satria tsy Andriamanitra izy de izao tsy manana ny toetra n'Andriamanitra. Andriamanitra sady omnipotent, manana ny fahefana rehetra, Satana tsy manana an'izany. Andriamanitra omniscient, mahay ny zavatra rehetra, Satana tsy manana an'izany attribut zany. Dia Andriamanitra omniprésent, amin'ny toerana rehetra misy an'Andriamanitra. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara, Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra, tsy misy manana zany zany fahefana zany toetra izany raha tsy Andriamanitra irery ihany. Satana tsy manana an'izany. Satana zany no ariana de manam-petra izy zany ary ao anatin'ny fetrany de zao tsy afaka halala ny zavatra rehetra izy. Tsy hoe mahay ny zavatra rehetra izy, tsy hoe mahalala ny zavatra rehetra izy, tsia manjely azy de mety afaka mivezivezy etsero izy tenin'ny Paoly io, tenin'ny Betera io de anje eny amin'ny rivotra mierona tahaky ny liona izy feno azy eny fa zao tsy hoe amin'ny toerana rehetra akory. De ity misy Satana anankiray dia ity Satana anankiray ity de sady any Italia no any Allemagne no any Frantsa no any Espagne no any Ouagadougou no any Antananarivo no any Toliara, tsia mety anjely misy anjely maizina be de be fa tsy amin'ny toerana anankiray akory, tsy manana le antsoina hoe omniprésence izy. Zay mahatokany hoe Satana tsy voatery hafantatra ny ao an-tsainao mihitsy. Matoa fantany ny ao an-tsainao de izy zany napiditra an'iny tao an-tsainao. Izy zany nanome an'le plan, izy nanome an'le fakapanahy, izy dia fantany tsara zany satria avy amin'ilay hevitra de fantany. Fa raha ohatra ka zavatra avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanahy masina de zao tsy fantatry Satana. Tsy fantany mihitsy raha zavatra ipitsihiny fanahy masina ao anatinao, zay mahatonga an'Andriamanitra nametraka ny fanahiny nge ho ato anatintsika. Zay nge mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe fanahiny fahamarinana zay ao anatinareo, zay tsy fantatra zao tontolo zao sady tsy hitany, tsy fantany satria ao anatinareo izy. Zany hoe ny zavatra rehetra zay raha mieritreritra zavatra tsara isika, tsy voatery manana plan, manana zavatra sain'Andriamanitra ataony mangina ato anatin'ny fontsika de zao zavatra zay atsika sy Andriamanitra. Misy zavatra rehefa tsy teneninao dia anao sy ny tompo zany. Misy zavatra zay tena hoe tsy fantatra, tsy hoe vakitsy hoe mivelatra eo ambany mason'ny Satana daholo zany ny ao an-tsaitsika rehetra tsia, tsy manana zany fahefana zany izy, manam-petra izy. Noho zany dia Paoly eto manazava an'izay hoe Satana ny bepanga am'izay zavatra zay nasainy nataony olona, nasainy natao nampenjeran'ny olona dia hampangany io ve de tianao Andriamanitra, io ve de fa zao hoy Paoly eto manazava hoe tsy misy miapanga ny olom-boa vidin'Andriamanitra, Andriamanitra ny manamarina azy. Afaka malala toko atsika zany amin'ny fiainantsika hoe Andriamanitra manamarina atsika, Jesosy Kristy tompo ny manamarina atsika amin'ny alalan'ny rany dia eo anatrehan'Andriamanitra de marina isika. Afaka malala zay mahatonga atsika tsy mahazo tsy kivy mihitsy eo anatrehan'izay mety ho zavatra lalovantsika. Tsy kivitsika satria manana an' Jesosy, manana ny tompo, manana Andriamanitra zay tiatsika ary tsy hoe mamela atsika eo anatin'ny famelohana fa efa nitaona atsika hisondrotra ao am' Jesosy. Any farany zay entiny mampahely atsika dia ny tenin'ny Paoly manao hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Nataon'Andriamanitra mpandresy itsika. Raha ohatra ka jerena amin'ny fiainana kristianina amin'ny Paoly Romanina toko 10:20 na mazava be manomboka amin'ny toko 9 koa aza dia amin'ny fiainana kristianina de mizara telo. Ny voalohany dia ny fitodiana amin'Andriamanitra, fibanjinana ny lanitra, fitodiana amin'Andriamanitra rehefa nandray ny tompo ianao, rehefa natsoy ny tompo anao ka tiany ny tompo de zao mibanjina ny sitrapon'Andriamanitra anao voalohany indrindra, mibanjina ny lanitra, zany hoe mijery ny fahalavorarian'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, zay ny voalohany. Fa ny faharoa de zao rehefa vita zay de mitodika amin'ny mpiarabelona aminao kosa indray, mitodika amin'ny mpiray fiangonana aminao ianao, mitodika amin'ny ray tampo ara-panahy aminao ianao, zany hoe mpiara-mivavaka aminao, mpiara-manompo aminao, ny rahalahinao amin'ny tompo, zay ny faharoa, banjininao, zany hoe
ny fampandrosoana azy ireo, ny fitiavana azy ireo, ny famelana ny heloka izy ireo, ny fahalavorariny, fifandraisanao amin'ireo mpiara-mivavaka aminao reo, amin'ireo ray tampo ara-panahy aminao reo. Ary ny fahatelo de zao fibanjinana kosa ny ivelany zay izao tontolo zao, ny mpiarabe, ny mpiara-miasa asa, ny eny an-dalambe asa, ny mpiara-miasa, lay zao tontolo zao. Lay namanao eto anivona zao tontolo zao ty, zay ny dingana fahatelo. Tsy hoe mibanjana an'Andriamanitra ihany de afa-po, fa ny fibanjinana an'Andriamanitra de miteraka fibanjinana ny mpiara-mivavaka na ny mpiara-manompo aminao, ary ny fahatelo de zao ny mpiara-belona aminao. De ao anatin'izany fibanjinana ny mpiara-belona aminao zany de io Paoly manao hoe manoatra noho ny mpandresy isika, zany hoe Andriamanitra momba antsika. Tsy misy zany kristianina ka atsiaro hoe resy, atsiaro hoe kivy, atsiaro hoe tsy ahavitana inona na inona, fa manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy. Lay voambolana hoe manoatra noho ny mpandresy de voambolana miaramila izy io tamin'ny andron'ny Romanina, de isaky ny mandeha mivoaka ny jeneraly de ny jerabim-tatafika zany dia mandeha ohatra hoe manitatra fanjakana ny Korinto, any Tesalonika, na aty Antiokia, de mandeha miaramila, mandeha miady na any Gaule na ny Bretagne, de mandeha ny régiment miaramila, mandeha manafika any. Ndradray mijanona matonany izy any, ndradray mety ho ambolana, andradray aza amatonany mihitsy, de miverina izy rehefa vita lay fandaminana lay tany any, na vita lay ady ka azo lay tanàna, dia miverina lay miaramila. Reo miaramila, reo andiana miaramila de miverina. Ary dia rehefa miverina izy de zao fifaliana be mihitsy no hitsenan'ny fanjakana azy Romanina azy ao Roma. Tsenainao Roma izy ary dia fifaliana orakoraka be. Zay io dikan'io teny io hoe manoatra noho ny mpandresy isika. Amin'ny alalan'ilay tentsika zany hoe toy ny milaza hoe olona avy navita ady ka nandresy, avy nandalo zavatsarotra ka nandresy, dia raisina amin'ny voninahitra. Zay sary tian'ny Paoly ho takaritsika manao hoe itsika rehefa maharitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, maharitra amin'ny fitiavana namana, maharitra amin'ny fitiavana amin'ny mpiara-belona, tsy resy ao anatin'ny fiampangan'ilay ratsy, tsy resy ao anatin'ny fanakivian'ilay ratsy, de izao manoatra noho ny mpandresy isika. Ary tsika manoatra noho ny mpandresy tsy noho ny hoe faharetatsika amin'ny herintsika ihany, fa noho ny faharetatsika amin'ny finoana, noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika, satria manana Andriamanitra izay misolo vavantsika tsika de Jesosy zay tia antsika. Ravako malala am'izao tena ny herinandro zao de mampahery anao ary ity teny Soatra Masina ity. Mazava ny tenin'ny Paoly fa ny zanak'Andriamanitra rehefa nomeny anao, namela heloka anao, de mifalia ary matoki fa ataon'Andriamanitra manoatra noho ny mpandresy ianao. Ivavaka sika. Jesosy mitondranao zay noho ny amin'ny Soatra Masina zay nomenao anay, manome toky anay fa manoatra noho ny mpandresy zahay. Manoatra noho ny mpandresy satria manana anao ary tsy misy manameloka anay, tsy misy afaka amepanga anay satria efa nohamarinonao zahay, nohamasinonao zahay. Taitompo ny fiainana isan'andro, ataovy miorina amin'ny finoana zahay. Aza velonao isalasalany amin'ny fitiavanao, aza velonao isalasalany amin'ny famelan-keloka natolotro amin'ray maka ho anay tao amin'ny hazo fijaliana, ary ataovy miorina amin'ny finoana zahay. Ataovy maharitra amin'ny fanomponanao Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Da io ny asanay Jesosy, da io ny tokantranonay, da io ny fanoloran-tenanay, ary ampahirezo zahay ho vavolombelo ny fitiavanamana, ho vavolombelo ny fitiavana amin'ny mpiara-belona, ary ho vavolombelo ny fitiavana sy ny fahatsarana ao Andriamanitra. Mitoery mandrakariva ty abonay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amen.